Ny voalohany dia faly manolotra ny rahaba ampitiavana mba ampanajana ho anareo ao amin'ny VBKT. Izaho no Herzo Bosquet, avy aty amin'ny diocèse-ny Toliara ary mipetraka ety amin'ny anjerimanontolon'ny Manday Toliara. Izaho dia mivondrona ao amin'ny fikambanana masina Judfra na hoe Jeunes Universitaires Dauphin du frère Raphaël Louis Rafringa. Mpianatsy ny université ny tena ary manaraka ny sampam-pianarana science de la vie na hoe raha idirana anatin'ny kokoa izy dia science biologique ary ao amin'ny biodiversité et environnement. Filohan'ny Judfra Toliara teo aloha ny tenako ary mampiratsotra mpanolontsaina amin'izao ankehitriny izao. Tetikasa amin'ny fambolena anana no ho lazalazaiko eto. Izahay ato amin'ny fikambanana masina Judfra Toliara dia nanao izao fambolena anana izao antony mba hetsika fitadiavam-bola ho fanomanana ny CONA na hoe Conseil national amin'ny 2021 raha toa ka tsy miova ny fotoanan'ny fanomezana. Ny tena ihany koa moa zany amin'ny manaraka ny sampam-pianarana biodiversité environnement dia liana amin'ny resaka vohary na hoe fikolokoloana ny tontolo iainana ary io resaka fambolena io. Izahay koa dia manangona fako avy amin'ny zava-maniry mazava ho azy fanamboarana zezika organique izay anantenanay ny fiarahamiasa miaraka amin'ny WHH. Ireto zao ny fako ny zava-maniry angonina amin'izany. Ity zao ny échantillonany ilay zezika organique. Ohatran'izao. Salama fa. Salama naratuko. Akuriabla hale. Ngoma. Nafinaritra tokoa ny fambolena ary tena nahitambokany saingy nisy ihany ny olana. Ny olana nosedrainy moa dia ny fihinanan'ny bibikely azy ary ny tondradrano satria tsisy ranonorana no mikolokolo azy ireo fa tondradrano izay taominy mpikarakara. Saingy misy fotoana tapaka ny pompy ary lavitra be zany toerana ankana rano nefa niezahana hahavitra ny fambolena ihany izany. Teo ihany koa ny fiarovana azy amin'ny biby zava-mananaina manodidina azy toy ny akoho, ny osy, ny ondry. Fa tsy maintsy nisy niezaka natao hikarakarana izany hatramin'ny farany. Mbola mitohy mantsy ny fambolena na dia efa misy ny vokatra amin'izao fotoana izao. Ny tanjona voalohany amin'izany dia ny mba azahoan'ny fikambanana vola hiatrehana ny hoavy. Ary koa manamora ny fari-piainan'ny mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo raha mitady anana. Marina fa tena enikafaliana amin'izany ny mpianatra satria sady mora ny vidiny no sady tsara be ny anana azo. Tanjona amin'izany koa ny mba hazahoana rivotra madio satria mba tsy resaka photosynthèse bebe kokoa isika dia anisan'ny mahafinaritra ny mahita zava-maniry manodidina ny toerana ionenana azafady. Ny zezika nampiasaina tamin'izany moa dia zezika tainomby ary marina fa tena mahomby ary tena mahafinaritra ny karakara azy momba izany. Zay ny momba ny tetikasa ara-pambolena avy ato aminay fikambanana masina Judfra. Ampitiavana no anentanana antsika tanora mba ho liana amin'ny resaka fikolokoloana sy fikarakarana ny zava-maniry satria io no antoky ny fiainantsika olombelona na ny biby. Manentana antsika fa ny zava-maniry no antoky ny fiainantsika ary io no manome ny fahasalamana. Zany hoe zany raha toa ka liana mikarakara ny fambolena isika dia hadio ary ho finaritra ny tontolo fiainantsika.
Zavaguari, ci durano i tanetti, a tavoli